Safaneny any dia nyfahasoavana natobaka hoe eto fiangonana amin'ny alalan'ny asa mpanompoana tanterahany mpanompoana eto aminay ka ifanilay sy ravina fonay ko atreo ary tompo izao fotoana izao mba hiavozanay indray amin'ny firaketam-po sy ny fiara-miasa ary ny fitsonjovana mitokany manay dia raiso manao mety ny isana sy moderina miaja sy mivoninahitra fa mendrika izany amianao noho ny fandanana mahagaga ny fiainan'ny fiangonana sy izao tontolo izao. Amen. Aokepetraka ny fiangonana. Hoy ny tompo la iza no manao sikapon'ny iray dia izy ny ranahy sy anadavitra ko ilohan'ny fanajana miavana ny teny anabarana sikapon'Andriamanitra amintsika izao aoka vetrentsika lahana izany. La iza ianao no manety fiainana ka tia andromaro hitana ny soa dia arovony renanao amin'ny ratsy ary nolotrao mba tsy teny fitana anaviriny natsy manaova soa mitadiava fihavanana ka araozany fa ny masony Jehova dia mitsinjony marina ary ny sofiny dia ny fitarainany mitavany Jehova teritra amin'ny mpanao ratsy kosa mba ho fongorana sy eo amin'ny tany ny fahatserevana azy. Tompo-Andriamanitra io raha mety efa vitanay dia menatra izay no dia nanomana ny anarana azy fa efa resan'izao tontolo izao izay ry tompo ka nanao izay ratsy indrindra teo masonao fa afatesana ny mendrika ho anay fa verezana mandrakizay no sahazana ko mifona aminao amin'ny fonay rehetra izay mamindrafo aminay mpanota mamindrafo aminay araka ny teonao tovy amin'ny mpanamponao ny teonao manao hoe izay manatona sy mba holavitra mihitsy miaraka ny fiangonana iray miabe fanorampo hitanao amin'azy mambelany kay io zay afahotana sasao zay ho afakely ary
satria kely ny fisainanay mangataka aminao zahay mba mitao aminay ny teninao ary mba hifataka tsara anatin'ny saina tsirairay ny teninao. Tompo ataovy mamirapiratra aminay tsirairay avy izany teninao zany, lay teninao tonga nofo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany akona nofona izany farak'izay. Amen. Fakiteny voalohany tenesitsika androany teo amin'ny Exodosy toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavalo hatramin'ny fahavitelo ambin'ny folo. Exodosy toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavalo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia mianakakina amin'ny anaran'ny ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidimy. Dia hoy Mosesy tamin'ny Joshua: mifidiana ny lahy ho antsika dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita. Raha ampitso dia hijoro eo an-tampony avoana ka hitana ny tehin'Andriamanitra etsy an-tanako. Ary Joshua dia nanao arak'izay efa nolazain'i Mosesy taminy, ka miady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Hora kosa niakatra ho any an-tampony avoana. Ary raha nasandratra Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavato izy voalahy, ka nataony teo ambanin'i Mosesy hipetrahany. Ary Arona sy Hora dia nanohana ny tanany, ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidiny intsony ny tanany mandra-pahafaty ny masoandro. Ary Joshua dia nandresy ny Amalekita sy ny olona tamin'ny lela-javatra. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 16, verset 7 à 9 et 16 à 18. Au nom de Jésus, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'ils soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ceux qui ne vous seraient aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et a
Dia mbola faly manavyantsika miravana amin'ny alalan'ny mpitandrina sy ny komiteny FPMA toloso toy izao ny vaovao azo malalantsika any vaovao avy nasionaly CQP nasionaly STA 2017. Ny sampanailesina sekoly alahady dia mampilaza fa ny 7 amby folo sy roa arivo no fotoana anatanterahana ny CQP ny any Saint-Gilles région PACA. Ny loahevitra dia hita amin'ny salamy faraika amby folo amby zato andiny fafolo manao hoe ny fanajana tono no loharano mpaingeny. Ny andinindiny rehetra dia mbola omeny tompona ndraikitra antsika ao aoriana ka dia mitrotro ambavaka izany fotoan'izany sahady isika. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafontsika. Filazana malagasy. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Monsieur et Madame Rassoulard John Lalande et Gabriel, Madame Veuve Mazaf Saint-Gisèle, Monsieur et Madame Ramian Soutina et Brigitte ont la joie de vous faire part du mariage de leurs enfants Anne-Satina et Noémie et vous prie d'assister à la bénédiction nuptiale qui sera célébrée le samedi 17 décembre 2016 à 13h au temple protestant de Montélimar. Dit-il Filazana Vovou kiasikanitsika alalan'ny tanjinality. Aoka izay ampianarana mba hahafozavatso ho an'ny mpampianatra. Ny valokony zalaina tamintsika dia atao anaty arina fotsy na volomparasy ary atolotra ny mpitandrina miaraka amin'ny lavitra
sy ireo sambana rehetra koa anatrika izany famelenana izany. Ary ampomanina koa isika rehetra fa ny répétition générale dia atao ny alahady 12 décembre amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny vieux-temps. Fiantsona fivoriana. Antsona komitin'ny fiangonana rehetra ho tonga amin'ny fivoriana izay atao ny zoma 6 décembre izao atao ny salle du conseil ny temple du Saint. Fa ny mampandriantsika koa fa nisy fanavaozana ny mpikambana ao amin'ny komity ka voafety filohan'ny sambana fivoazana Ramatoa Brigitte Famiandrizo izay misolany Lalatina Lalambanana lasa nifindry any Elive ary voafety filohan'ny sambana tanora kristiana Ramatoa Aurélie Rasolondraibe izay misolany Tsiva Rasolondraibe lasa nifindra any Mbara. Fitombavaka ny fiangonana. Misaora ny Jehova ary fanampy azy rehetra atao anatiko misaora ny Andriamasina. Ho famaranana ny taona 14 sy fisaorana n'Andriamanitra dia manentana antsika rehetra tsaka lavaka anatrika fitombavaka ny fiangonana izay atao ny zoma 30 décembre amin'ny 7 ora sasany any amin'ny vieux-temps. Samy mitondra tsakitsaky sy zava-pisotro ifampizarantsika ho famaranana ny taona. Farany fiantsona mpandray. Antsona mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra ho tonga amin'ny alahady ny alio amin'ny fandenia drala. Ito izao indray ny diavintsika malalaka. Ny fanompovavahana ny alahady 1 décembre zao manaraka izao dia manomboka amin'ny 10 ora sasany amin'ny vieux-temps. Ny asabotsy 14 décembre mankalazantsika izany ny arbre de Noël karakaraina sekoly tenin'Andriamanitra fa ilaisan'ny sampana rehetra. Izany dia atao amin'ny vieux-temps manomboka amin'ny 3 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany tolakandro. Ny fitombavahana lehibe fankalazana ny krismasy dia any amin'ny Église du Christ roi manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Ny fanadiovana ny trano fiangonana leo dia mitsara ny SVK sy ny SLK ary dia fampiomana sahady ny STK sy ny STA amin'ny herinany. Dia misaotratsika natratra ny farany manandrinandray ny volanitra. Mbola hafaly miaratsika rehetra. Fanatsika rehefa lahady voalohany amin'ny volana izao miarahaba manokana sy mitondram-bavaka eo alain'alentsika zokiolona izay nahatratra ntsika ataony naterany tamin'ny volana lasa iny. Misy mirahavavy izy dia Ramatoa Isany sy Ono Miriam tanambatsana amin'izao sy Ramatoa Rakototina Laurence. Faly miarabanareo zahay, miaraparanareo sy ny fianakavianareo, namanareo amin'izao natratraranareo tsy ny ataona nahaterahanareo izao. Fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra ary iombonantsika ny fisaorana sy ny fankasitrahana azy. Ny tenin'Andriamanitra izay entina maherezana anareo dia ao amin'ny Isaia mpaminany 1:7 ary ao amin'ny Salamo 1:20 manao hoe hoy ny Tompo, na dia mandrapahantikareo aza dia tsy miova zaho nanao ka izaho ihany mitotro eny zaho mitondra sy anafika. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mampahatsiaro antsika ny toetran'Andriamanitra ary indrindra ny fitondranatsika. Rehefa mitombotokoa ny taona dia indraindraitsika mieritreritra efa miantitra indray izao. Ny ao an-tsaintsika ny fahosana, ny ao an-tsaintsika ny efa azo lazaina koa hoe ny mahakoka araka ny fiteny malagasy. Izao anefa lazaina tsy miomana. Ilay mitondra anareo atrany fonikely, mitondra anareo fony tanora, mitondra anareo olon-dehibe, mitondra anareo antitra izao. Mbola izy ihany mitondra sy mampahely ary indrindra mitondra anareo isanandro. Mifatikina azy ny loharanokely ary mifenkina aminy no fanantenana lehibe sy loharan'ny mpifaliana antsika. Ka dia
entina mampahelinareo zany ary nana salama Jehova amin'ny olony Jehova hitariny olony amin'ny fiadanana ka dia mihelin'Andriamanitra sy ny fiadanana ny ho aminareo rahomanareo amin'ny andro sy volana taona molomenanareo azahoanareo saokan'Andriamanitra ary azahoanareo manambara ny asany lehibe ho amin'ny tany ary zay taranaka zay zanaka dia tea mitrakanareo tompo ivanitsika tompo misaotranao zay fitahitsy rehetra ary misaotra manokana ny amin'reto ray aman-drenina ireto no tantaninao narovanao tamin'ny ratsy ary nirampitsanao fahasoavana lehibe mahatratra iray mitsingera taona nahaterana raha nampitongonao ny taona iaina dia fahasoavana sy fitahina lehibe zay ary dia isoranisana sy tananao fa mivavaka ho azy toy zany miteny fikasanao indrindra ny fahasoavana zay anampina ny sanano isanaro alokon'izay eo amin'izy anao mandrakarina ary hiantoka eky fifahina ary fiadana zay santarina ity fa hiaina sy velomany mandratra miaraka dia mirataka aminao zay ninoninona tokony manreo ninoninona anjara tsara zay sitraka ho amin'ny zanakao dia omeo azy manaraka ary kofeny fisaorana mandraka fony ka ankalaza itenanao manambarany asanao amin'ny taranaka dia arovy amin'n'ratsy arovy amin'izay manino arovy amin'izay mampisaraka anao ary atao tafotafo ny fifahina tsy amitiany ty any fa amin'ny akolavo rehetra zay omenao azy dia diraina ny voninahitra amin'izay fanomasina amen dia mirasy indrindra tompo koa ary dia zany mirary amilava feno fahasoavana sy fiadanana ho anareo dia miaraka fahalalana sy fianakaviana ny fiangonana manontolo dia marika dia miteraka fanao fitiapony marava ny vahidy zay sena mandamo zao na votonga omine tokoa karaha misy amintsika vahiny votonga zao vovolatiko zao fanaprovana zao tany hitsangana mba ho aravay amin'ny anarany fiangonana ary indrindra mitsofondrano amin'ny anarany Kristy dia amin'ny fifahina feno sy mitafotafo iarabana ianao ary andraisana ianao tonga soa eto amin'ity tanàna ity indrindra eto amin'ity fiangonana tsy afa ity fatranon'Andriamanitra ary tsy afa izao fahafonan'Andriamanitra ka dia aza matsiaro vahidy fa tompotany ianao ary miominaina amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra eto amin'ity fiangonana ity ary misaotranao zay fa tsy nisarasara tonga miaraka aminay ty fotoana ity miara manome voninahitran'Andriamanitra miara mihaino ny teny miara manandratra vava miara mihimbona aminay ero anay zany fa tavan-dralàna manana tavan-dralàna aka misaotra indrindra ary dia mitsodraninao zay ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitahiny ary milehiny ny fitondranomaso ombanao ane raha hitoetra ianao dia ahitany fiadanana eto amin'ity tanàna raha andalo mbola ahitany tanàna zay alainao iavana ary atanteraka ianao tsara dia tsaroto fa na ovinanao mandalo eto amin'ity tanàna ity na mitoetra misy toerana aminao eto amin'ny Andriamanitra misaotra Iavana, ony tompo aoka tsy
fanasan'ny tompo dia anisan'ireo baiko nomeny tompony mpianatra mba atao manakarina mba hatsarovana ny asa ny fijaliany ny fahafatesany ary kio ny fiakara tany an-davitra ary mba iasany manakakehitriny eo anivon'izao tontolo izao amin'ny alalany fiantompo manao ny hira fa valomeny soronjato andiny voalohany sy fahefatsika manomana ny fomba balatsika Oh
Jesosy Kristy tamintsika tamin'ny aly izy namandiana azy dia napenofo. Ary efa nivakiny dia hoy izy raiso tia tenako izay omena manareo izao natao fahatsapanahy. Ary ty izany koa kapoka rehefa ninana dia hoy izy misy toa tena raraiky fa tiako rato dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ao amin'ny rehetra no famelankeloko. Koa na ovina na ovina misoty anareo dia izao natao ny fahatsapanahy. Kristiana malala aokary isika tsiarana Jesosy Kristy izay maty misoatsika mitsangana fanamainatsika dia izany le fanatom-pihavanana tsara izay natolotra Andriamanitra antsika. Ary ao isika miara-misaotra sy ara-bana misaotra anao izay Andriamanitra aminay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny faminamponao amin'ilay mpamintamahatra dia nomenao ny zananao lahatokana mba tsy hively azy fa amin'ny fiainana maro izay. Ankehitriny ary ray ahitiny ny fanahy masina mba hamety fonay ka ndraisinay tokoa ny tomponay amin'ny fona ve amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanosana izao. Miaraka Jesosy Kristy tompony dia hanao tokony efatra eto mety
Jesosy Kristy izay vohona tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Nefa nanome anareo tena sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahafanareo. Izy eny mampahery sy aminy eo amin'izany ny fona mama ny fiainana. Mbola ho aminareo ny fiatana. Mivavatsika. Ry Andriamanitra tsotsoso manak'izay eo. Misaranao izay fasitrako tokoa namana tamin'ny zavatsy dia ny tenan'i Jesosy Kristy zanaka mananjaray sy ny rano sosavy izay mampatoky anay ny fitiavanao lehibe ny amin'ny fahatsarana sy ny ary amin'ny fanaovanao anay sampanavelo ny manotena ny zanakao mangataka aminao izay ny faminaranao azono amin'izany fiomponana masina izany zay ka andiananay mamovo tsara amin'ny fitiavana sy ny faharena amin'ny alalan'i Jesosy Kehitriny misitaka itolohonao namanay ireo namoy malama ampionona ny filazantsara ny fitsanganana maty ireo marary aza vela ireny fa mampahiretra ary anateny fa melomelona ary tahiny fitsakona mba hitona fanasitrana ireo sahirana ninoninampy ny fahasahirana ninonina koa eny zany efa mitona mampamonjy anay ianao tompo meteza mitondra ao amin'izy ireny mivavana sy ny fanafana mivavaka aminao izay ho anasakitona ny fiavan-tsara manerana ny tany mba hamasinao ny fiangonana ho tena mpitondra ny fiainana tokoa mpitondra fiadanana tokoa mizara ny fahazavana tokoa ary ataovy maory eo amin'ny fitoriana ny filazan-tsaranao entina mivavaka amin'ny manokana FPMA ny tompona raiky isy anamparatompo ary ity FPMA Toulouse mba hitohy mandrakarivany ny fitombony amin'ny fahalalana tsara sy ny fanontony ary ny fijokony vavony hoe ny fandraisana Kristy amin'ny fomba rehetra sy mafina rehetra. Misaotra anao izay ny tenina izay nametrahanao anay iray ho amin'ny lalany fitondrana tenina ahatonga anay ho mpiombonay ahatonga anay mpiara-miasa ao aminao Kristy ka ny teninao sy hiparika ny teninao amin'izao tontolo izao izany ihany ny tanjo ny fiainanay sy ny fiarahanay ary ny fiangonanao ny fiangonanay. Entina mivavaka aminao ny faniparimana manerana ny tany ireo tany mba misy antsy korotana ankehitriny entina mivavaka aminao mpitsomponena entina mivavaka aminao tompo ireo izay mitady fiadanana nefa tsy fahitanao ataovy afahoranao tokoa dia iraoka fahorenana maro manerana ny tany mba hitoky sy anabarana Jesosy Kristy ilay ireny fiadanana. Mivavaka aminao izay ho amin'ny Madagasikara tanilazanay tahitompo niezaka rehetra ny fampandrosoana ny fireneny ho fampanjakana ny rano sy nizy ary ho fahenreny ny mpitona mba aizany mitsinjo ny vahoaka ary meo ny fampihavanana aminao Kristy ny vahoaka mba ny firaisana ahatonga ny firaisam-pirenena sy ny nofinofy fa ho tena fiaina dia tahimezaka rehetra ary entina mivavaka aminao koa ty tany izay misy anay ity toetra eto ny fiadananao mba hiadananay araka ny teninao ary satria fo ihany ny fisainanay tsy takatray akory izay tokony angatana dia apetraka amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy izay tokony ho an'ny fitombolana be izay tokony ho an'ny isam-batana izay tokony ho an'ny isam-pianakaviana dia mitena sy miatara ny voninahitra ho anao ray zanaka fanamasina ao amin'i Jesosy Kristy ilay teny tonga ilay manana ety aminy. Amen. Pekka Kristy.
Antsikoa ny mpanimbola mianada, mpanimbola mianada, fiangonana iakatity. Ary fifaliana antsika koa ny havana androany mandray amin'ny finoan'ny faritany mivady, rameny antsontaina mivady, angatahako koa eo ny finoan'ny faritany andrositra izy amin'ny ampitany. Afarany dia ny olona izay eto an-toerana no angatahako hoe zoro
teny misotra ihany no teny fampaherezana sy sodrana tompotra ianao izay mety efa nitorianao manenitra taminay azy fa io kosa dia anjaranay mameno izany ianao satria ny tenin'Andriamanitra ihany no irenay fa afaka anampy anao amin'izao azo masina izao. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 10 andiny fahavalo ambin'ny manao hoe koa amin'izany ny raha malala dia mioela tsara aza miomana ary mahay fahabenana rehetra amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy
izao dia misy vavaka ho ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ho fametrahana ny mpamontsika eny am-pelatana. Vavaka isika sotranao zay Andriamanitra ny fandalonanao endry satria ianao no nametraka ny faritra ary koa nametraka azy tariny, ianao nametraka ny tanjona hitarika anay ondronao. Sotranao no fidenanao azy ary mahatsiaro fotoana zao zay namarihana azy fotoana zao tompo ary tokony azy reo ambavaka eo anatrina. Vavaka aminao zay ho an'ny mpanomponao zay efa nifidinao mba ampahirezinao takana ampahirizanao an'ny mosisy ka nytenenanao tamin'ny mombanao ao takany nampahirizanao koa ny josoa ka nytenenanao hoe tsisy janona moranao takany mbako an'ny mosisy mombakanao ary tsy adanao anafoenao tompo takany mbako koa nijery ny mpaminany fa iadianao reny nefa tsy aleo anao satria mombanao ao ny Jehova. Andriamanitra matovy amin'ny mpanomponao zany teny zany ary raha toka sendra fitsapana ny mpanomponao ary tsy maintsy misy zany amin'ny fiainana mahakristiananay dia manoatra no manesy satria ianao tokony fandresina izay araka ny vavaka koa ary sy mila zay ataonao teo dia eo azy tompony fahasalamana satria raha osa ny mpanomponao ataonao anaton'ny anomponao aoka ny fahasalamana feno sy nateraka ao tongonao ary apetrao amin'ny tananao Jesosy tompo ilay tanana misy olatra ny fitiavanao ampahirizanao azy isanandro raha vao ny fo manapa-tolony dia mifeloana ny fananao azy ary ankehitriny dia mahatsiaro fianakaviana izay sy ireo zay nomenao azy, ireo zay mifanorana aminy sy mifampahiry azy isanandro tompo ampahirezy ireo ampahiny ary atao feno ny fahasoavanao mba hifanorana ny mpanomponao isanandro isanandro. Zay koa dia ireo ny anaza ny mpanomponao araka ny teny zay efa nopakina taminay teo mba tsy hisy kesytony satria somary samy ampamoana eo anatrehana avokoa zay rehetra izao. Dia misotranao indrindro zay tompo afaka mametraka valivavaka zany pelatana satria Andriamanitra ny mivavaka ary tsy mahafomba. Misaotra amin'ny fandrapontsika rano zay betsaka ao aminay isanandro dia totra anao voninahitra manakizay manakizay ary amin'ny anarana Jesosy Kristy ho fanamariana izao fotoana izao ihany ka efa tapitra ny fivavahana dia itsorometinan'olona ny tanjona mianakavy resasika tanana ary afatsika dia makato amin'ny efitra ambadika maka mofomamy izay atolotsy ny tanjona mianakavy sy ny komity ampitiavana atsika ho fizarana fifaliana nateraka izao andro lehibe izao dia afatsika nivoaka zany rehevo mandeha miadana mamonjy ny fodiana ny voalohany teny dia misaorana Andriamanitra ary tena velom-pisaorana Andriamanitra satria ny kely indrindra ny malemy indrindra ny tsy mendrika indrindra ny mofidiny ny rany mpitandrina nareo ho mpizara ny teny ilay teny masina teny mandrakizay aminareo zany ny fahasoavana ary zany misaorana Andriamanitra mandraka reny satria lehibe zany fahasoavana tsampy ny teny filazana izany fa lehibe lehibe ary tena lehibe ny fahasoavana Andriamanitra naseho tamin'ny teny misaotra azy ary misaotra azy satria
tianareo izy ary ny fitiavana anareo tsy indray mandeha miteny zany tamponity tsy indrona iteny vavolombelona ireo fa tian'Andriamanitra tierobe matokozy tiany Jesosy tsapanay zany ary misaorana n'Andriamanitra be lehibe ihany koa misaotra azy satria raha nahatsiaro nareo fa nandray zavatra tamin'izao mpanompotsy maso zao dia asa nyreny mba ho azy rery ny voninahitra mba ho azy rery ny fisaotra mba ho azy rery ihany ny fankasitrahana fa mpanompotsy maso faharoa sofanareo fiangonana manontolo satria raha miasa teto zay dia azo maintsaina fa hitanareo ihany ny faharemenay hitanareo ihany ny fahakelezanay hitanareo ihany fa tsy manantsina to zany kanefa dia nyraisinareo tonirak'Andriamanitra ary miteny zay torinay taminareo diarak'izay lazay Paoly namoatra ho an'ny Tesaloniana izy tsy nyraisinareo tahaka ny tenin'olombelona tenin'ny pastor fa nyraisinareo tenin'Andriamanitra zany ary miasa ao aminareo zay nahita vokatry zany zay taminareo tsy ataoko hoe tamin'ny sasantsasa fa tamin'ny maro ny vokatry ny tenin'Andriamanitra zay niasa tao amin'ny fiainana maneo zany fa velona ny Andriamanitsika satria tia isika ary anao miasa manaraka misaotra anareo satria nandray anay nareo ary tsapanay ny fitiavanareo ny tompo nentinareo ny tianay naseonareo tamin'ny fomba maro misaotra ny misaotra ny mivava misaotra ny amin'ny fanomana misaotra amin'ny fampahereza misaotra amin'ny fandeferana misaotra satria tsy zay ny jerenareo fa nitompoko fahasoavana zay miasa tomatinareo misaotra ny komity dia ny foroan'ny sampana sy ny dekolina rehetra zay zao dia tsy afaka miamo omanana ny ianareo na fahalalana na faherena na fahasia na zoto na inona tsy miamo nefa dia nyraisinareo ray aman-dreny nyraisinareo mizoky nyraisinareo mirak'Andriamanitra misaotra satria ampahereza ny lehibe ho anay zany misy ny fotoana zay tsorina fa nakivy misy fotoana zay mitanana tamin'ny tompo saingy nalatsaky ny tompo ny teny mizarako taminareo zany zao ny teny tompo araky nylazay tamin'ny sisy nambarana tamy nahoana mitaraky amiko ianao lazao amizaraky Israely marazo zany mivaiko ary zany koa ny hero anay mbanjinana no azy fa manomana dia sy asa ary fansoana ho antsika lazao amin'ny fiangonana zary am'izao lava ny fitandrony zany zany maafitaiko ny laninareo ho amin'ny fiangonana nanto misy ny olo misy ny zavatra sebray misy ihany ny zavatra mety mahakidy mibaiko ny tompo lazao amin'ny fiangonana mahafoso fa sika tsy namana zay mihitry ho amin'ny fahaverezana fa namana zay mafoso ho amin'ny fahaverezana dia mampaherenana koa zay satria sika zao no nampiraisin'Andriamanitra tahaka mosesy sy ora ary ahona raha nisy taminay tamin'ireo fotsiny ihany nompretsika dia resy sy nangalikita ny zanaka Israely misaotra n'Andriamanitra fa nomenana ny toeram-piasa izy ane mbola mpitonga andrany ny firaisana amintsika mba azo antsika mandroso ary mitariky zao fiangonana zao ho
amin'ny tsaratsara kokoa, ho amin'ny ambonimbony kokoa, ary mililelilelo ho amin'ny aloha kokoa mba ho voninahitryandriamanitra. Misaotra ny fahatany atsy marefa manontolo maneho ny firaisana amin'ny alalan'ny fanatrehan'ny filoha mivary zany tena ero anaiky ary lilaingina fanehoana fa Kristy no mampiray ary nozany Kristy ilay fampiraisana mampiray ny tafo rehetra eo amin'ny vonin-tafo mampitao amin'ny tafo efatra eto amin'ny fahatany ny fisaoranay ny fakasitanay ary ny faherezana ny raisinay tamin'ny alalan'ny fanatrehanay. Farany indrindra mitodika manokana amin'ny pasteur Miny izay naiky mitondra ny teny androaty. Tena zava-dehibe ho aho manokana satria raha ny marina tonga teto taloha izy efa matanana teto tsy fantana fifotoana memoa ary misy tantara izay nirana ny aina teto lazay teo ihany izy. Tamin'ny fotoanandro dia telo tamiko nirao ny fiangonana tamin'izany hoe andesika mba hanao tahaka ny Madagasikara izay ray aman-dreny FPMA zanaky ny FJKM sy ny FLM mba hanao ny alalan'ny tany. Dia sadakina ihany ny tena tamin'izany tsy ary kely bitika ho ihany ary dia ny ainanay raha tsy fiso aho tamin'ny taona valopolo sivanjato sy arivo dia naorina teto hoe alady ny fiaraha-manompo milafi ny alalan'ny tany fa lady ny fiaraha-manompo ary taona mamo dia izany nankarazaina teto mba hiarantsika. Dia tahaka an'izay naseka ao amin'ny Exodus 15. Tateoriana moa dia nanesy lahatra any dao milaza hoe paster tsy anao rerireny paster ety mety isy paster hafa ho avy orinanao mifanao dia alalan'ny tany ekeo ihany atao ny alalan'ny tany dia nivadika alalan'ny tany zao moa matsika mbola eto ihany ao manatitiana androany le aorina ho izy tsitsofina zany ny fitongan'Andriamanitra. Misaotra be lehibe pasteur Miny nameno tamin'ireny ary rena mameno ho amin'ny fiangonana iray mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa tsy vitan'ny pasteur ireo misy filanany tahaka ny tsy nahavitan'ny Mosesy na ny tafokely. Ka dia misaotra anareo satria tsy mahatsiaro eo. Misaotra anareo satria mahatsiaro tokoa fahiran'Andriamanitra ianareo ka mandray anay nareo satria tianareo manenitra. Izy misaorana ary anareo ny fankasitana natena. Dia misaotra pasteur Mino mampamangy amin'ny fianakaviana manontolo ary mitombo ane hamarosoanao ny amin'ny teny soa Jerosalema amin'ny fiangonana ary ny fiaraha-miasantsika mbola hitonga hatranatrany tsy ho fiangonanao ihany fa eo mampiralatsika satria ianao dia tokony anjara teto amin'ny FPMA ity efa filohan'ny tafo efa mpitarika ny korana ary anisan'ny nanangana ny atao koralista izay lasa cœur mino amin'izao fotoana anisan'ny nanangana ny koralista teto amin'ny FPMA. Dia misaotra mampisitaka amin'izany zay ary minay fa tsy adino ny tomboko zany asa lehibe natao zany. Efa reraka mampisitaka amin'izao misaotra indrindra ny misaotra lehibe anareo aho ary dia Andriamanitra ireny ny faherezana kosa eo antsika rehetra fa ny teny farany misaotra misaotra misaotra.
Andriamanitra ny fianarana izay nitoran'i Jesosy Kristy mpiandro ny lehibe ara-maty nitorany maro ny fanekena mandrakizay. Izy eny ampanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sy tokony ka hiasa rahanareo izay fasitrahany maso amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Voninahitra amin'Andriamanitra ray zany ka fany maso izay hatramin'ny taloha ka mandrakizay. Amen. Mandiana ny fianarana ka manontolo. Wow.